io olanao io pastera aiza kosa ve dia resaka eny amin'ny tribonaly koa ve dia sazy indray andro nanofo Josefa. Ny nofony Josefa dia izao ny mpirahalahy tamin'ny rehetrarehetra ny ankohoka teo aminy. Ayayayayayayaya inona ny vidin'ilay izy? Namidy, nendrikendrehana, dia vita koa izay dia inona? Manina? Manina? Gadra. Mbola tsy vita. Tadidio ity tsy nandevina amin'ny mamana izy no zavatra nataon'ny mpirahalahy taminy. Ka ahoana? Izavo teo mpanapaka any Egipta? Fa ahoany? Nga tsy teo tahinan'izay. Alefaso hoe izavo ny teo mpanapaka any Egipta. Alazako amin'ny paster nareo an'io. Tsisy mety andalo ady reto papa. Marina sa marina aloha le teneniko e. Azonareo an-tsaina ve aloha le tiako tenenina? Hitanao mahafinaritra be. Oe 2023. Fa tsisy miteny aminao mihitsy ny hoe misy fotoana tadidio ity na niady andalovanao ary mbola valim-bavaka. Hitanao le mba nanao entretien ianao, hainao irenina andresy lahatra. Hony tsy voaray hony ianao fa nisy olona tsara diplôma kokoa noho ianao fa mangidy hatramin'ny roranao mivoaka eo. Modokafany ianao hoe ianao aloha tena mahafinaritra e. Fa rehefa aveo ianao lazainy fa noho ny antony maro samihafa dia tsy ianao le niraisina ozy. Misy fotoana tamin'izaho mbola niasa birao dia izao. Hoy aho mantsy amin'ny papa, za metraka démission fa za hanao pastera plein temps. Dia eo ianao le hoe za koa mba teo ampiasain'ny tompo ohatran'ny pastera. Napetraka le démission dia hoy le mpampiasa, inona kay ny elanao e? Nisy zavatra tsy tianao ve tatao ampiasana sa inona? Ratsy ve ny karamanao? Ampiakarina reny karamanao raha zany ny tianao. Inona tokoa? Tsy niala niakatra le karama. Fa 2 volana tao aorianan'izay izy indray no nampitsahatra ny asa. Tsy haiko ianao raha manao an'izany amin'ny fiainana ohatrany hoe toa dia ankony ianao fa tsy nahateny intsony fa nalahelo be fotsiny. Ohatrany teny anteny anao izany ianao hoe takizay ihany niala le tamin'iny marina sa diso. Any e? Nareo ve tsy nasikatra izany hoe fiainana manana an'izay zavatra ohatrany mampampadenina mampanirikitana anao tampoka izany? Fa izao hoe aman-tsain'ny tompo tsy azoko Jesosy maninona izao raha tamin'izaho le efa voniny mba navelany alina. Dia tena nandrasana taty mihitsy ve tamin'izay nampianaran'ny tompo anahy. Rehefa mangataka amiko ianao hoe taio dia tsy le amin'ilay fomba fijery sy le tianao fa le amin'ilay fomba fijery sy le tiako. Indrimo moa rehefa voateny ohatr'izay tsy mahateny intsony. Tiako tenenanao dia izao, hifonako ity, fantatro fa tsy hanao amenina ianao. Isy ady arô amin'ity 2023 ity fa za miteny ianao tsy nisy zavatra miseho amin'ity 2023 ity ka tsy efa nandalo teo mason'Andriamanitra. Fa hono ary olona raha hitan'Andriamanitra hatramin'ny apokalipsy, izany hoe ny farandro any ahoana nahitan'ny farandro fa tsy nahitan'ny 2023? Possible ve zany hoy ianao? Valio efa kaiky ny farany ohatr'izao amin'ny farany dia ho tonga le soavaly ohatr'izao dia aveo indray misy soavaly ohatr'izao any efa hitany hatramin'izany dia mbola samy eritreritra ve ianao fa naniadinao amin'ity 2023 ty ary mbola tsy hitany toa? Atsangany kely ny tanana tody amin'le eo akaikinao peo kely ny dimony dia teneno izy hoe tafitsika fa efa hitan'ny tompoka ity 2023 ty. Amen, amen. Raha ny faran'izao tontolo izao ary hitan'Andriamanitra maika ave fa ianao fa izao tadidio ahoana ny fahefana ahafahanao miakatra ambonimbony kokoa. Raha taloha ianao rano manomboka eto ianao le novain'Andriamanitra rano ho divay.
raha vao manandrana anao ny de volona ny fahavalo toa de mamitampony mipahapahany tsy tan'izay aleo anandrak'andrana eo taminy ianao le mbola rano mantsy sotrony fotsiny de toa de vita am'ty vao manandrana anao eo toa de mama enao mangidindrindra ho an'ny devoly hoy izy vao mahitanao izy za tsy isotro an'ity tsony ty efa nandramako napahita faisana loatra ty ray ty amen hiakatra niveau ianao hiakatra dimension ianao niveau mety mitovy nampianatra teto tamin'ny latsinainy sampiralapiray tapo zao tadidio tsara zao ny tenin'Andriamanitra rehefa namorona ny zanak'olombelona izy Adamaseva hoy izy hoe manjaka eto eo amin'ireo rehetrarehetra ireo zany hoe manome fahefana izy rery ny afaka manome fahefana Andriamanitra irery ihany fa na mitovy ary reo samy hafa ny dimension iasany samy eo ambony tany Kaina sy Abela fa i Abela rery nanana an'le fahatakarana hoe le matavy sy le voaloham-bokatra no ataoko inona ny tianao tenena sao de mieritreritra ianao fa végétarien Kaina il n'était pas végétarien fa naleo no nanome an'ny tompo nampanao régime ny tompo hany légume ozy fa ity ny mahavariana any any Jehova ny tany sy izay rehetra ao aminy zany hoe tsy le zavatra nomena fotsiny problème an'Andriamanitra fa le toe-po sy le dimension fisainana mihitsy ny tsy nety tamin'ny tompo satria hoy ny tompo samy anany ireo samy fihinana an'ireo samy zavatra mahasoa an'ireo fa ny toe-pon'le ray nanana fahatakarana izy hoe andeha le tsara indrindra izay an'Andriamanitra ihany aloha no averiko fa nen'le ray hoy izy hoe ka ianao ary mandiha lalana volamena iny aloha ny légume sary misy fotoana ohatry ny sahirana be vao nahazo an'reto hano aloha ny légume tompo nen'le ray kosa atao ndao aloha tompo anao barbecue miditra mivampotona vaovao tsika tompo tapitra zany le tany asa edena tsy mametsiny any dada sy neny fa ndao aloha mbola velinaina aleo ihany aloha atao barbecue atsiaro anareo rehefa fetim-pianakaviana ty le fanatitry Abela ty le nitenen'ny paster anankiray kambana mihitsy tsy hoe nitovy kibo fotsiny fa niara voaka Kaina sy Esau sy Jakoba fa le anankiray nanana fahatakarana hoe tsy avelako raha tsy azoko ny fizokiny azoko le tsodrano enoy tsara ny afaka ampitranga zavatra maro samihafa dia tsodrano tokana irery ihany mety malahelo nareo tamin'ny 31 za ny alaloha rehefa tonga ny tamin'ny efatra sasany fa miteny ianao paster Jocelyn Ranjarson vao tsy tonga eo aloha ianao arinarina filaharana tsy nanaiky tonga ny tamin'ny efatra sasany dia navelako tao amin'ny Roxy ianao dia hoy aho hoe tompo tsy maintsy zany ametrahany ty rangaty tanana voalohany satria zao dia tadidio na Jesosy ara dia niteny nampianatra ny apôstôly izy zay avelanareo eloka dia ho voavela eloka hoy izy misy karazana autorité zay napetrak'Andriamanitra tsy amin'ny olona rehetra satria tsy mitovy niveau daholo ny olona rehetra raha patron daholo nareo ao anatin'ny société anareo raha afaka pitso dia hikatony io fa miala tao satria monstre dikan'izany beloha bebe dehibe ny ray tia nomenamena ny rideau ny ray tia no mavomavo ny ray atao toile ny anankiray atao loro dia variana ny ady hevitra tamin'ny zavatra tsy tokony hijiana hevitra tonoko amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra ny hampanapaka anao amina tontolo vaovao hampanapaka aminao amina fahatakarana vaovao fantaniako
raha ohatra vera riva ianao apetraka ao an-dakozia anareo ny kidoro dia atory ao an-dakozia ianao dia voko azy ve ianao ny apitson'iny enoy tsara tsy izy milaza ny tena ny fampivavaka na miditra am-piangonana foana fa zay kosa mandray ny tenin'Andriamanitra ka mihinana azy ary mampiatra azy tsy hoe ny ray kibo ianao sy le olona dia nidikan'izay ianao koa lasa manan-karena miaraka aminy fa tadidio ty ny niveau mety mitovy fa ny dimension ny ampiakary ty toa dia teneniko tsotra be aminao ny vadiko dia double doctorat ny zavatra fantatro tsy hifaninana amin'ny mandrakizay fa zao kosa ny teneniko raha reo boky rehetrarehetra ireo ny anaran'ity rangahy ty enarako koa reo satria amiko na tsy manana doctorat ary ny zavatra hain'io rangahy io rehetrarehetra tsy maintsy haiko ity rangahy hoy aman-tsy tompo ity rangahy ty manana fahasoavana hafa kely fa tsy avelako ity rangahy ty raha tsy ity rangahy ty teneniko anao zavatra ray zay rehefa voalohany ny taona rehefa avy any amin'ny pasteur Jocelyn dia makeo amin'ny raiko ara-panahy pasteur Intso tsy amin'ny mavadiko azy fa teneniko hoe raha mametraka anao tokoa ho raiko ara-panahy fa tsy vadiko eo aloha alefaso le tsotra zao ny teneniko anao tononoko amin'ny anaran'i Jesosy anapahatakarana ny hainao enoy tsara ty aleo dinganiko kely Eli sarery ny nahazo ny anjarandroany fanahany Eli fa maninony le pourquoi du comment nefa raha mamaky ny baiboly ianao dia zao ny tenin'Andriamanitra nisy mpaminany hafa be dia be zay niteny tamin'ny Elisa hoe Elisy mivonona ianao fa efa hiakatra ne Eli enoy tsara samy mpaminany fa Elisa irery ny nahazo anjarandro any fanahany Eli enoy tsara samy mpivavaka fa zay mahay mandrobaka ihany no mahazo samy mpaminany reo fa zay nanana fahatakarana tamina dimension hafa ihany no nahazo an'le anjarandroany fanahany amin'ity taon'ity tononiko any amin'ny tontolo izay mbola tsy hitan'ny olona ny no anapahanao amezako azy inona ny antony itenenako anao an'izay zavatra rehetrarehetra zay dia enoy tsara iza ny teo sefo iza mba teo patron an-tenany enoy tsara nidikan'izay efa vonona ianao fa isy olona mafilo taritinao fa tsy hoe Seigneur ataovy PDG dia tadidio ty rehefa PDG ianao misy olona mafiatoka be ao dia zao foana ny teneniko ny olona sarotra taritiny mitandrema fa ny olona sarotra taritiny any aoriana kely lasa PDG ihany fa olona sarotra taritiny oatra azy ihany ny entiny marina sa marina bifa tsy sanamalintsony dray akory le izavy ny te ho tahina ataovy tsy mandranona mandra-tanana eo izavy ny te ho tahina dia enoy ty raha manana société ianao na tianao na tsy tianao rehefa nyteny ianao hoe tompo tahio a dia dikan'izay ianao koa zany ny antso-mpifaninana aminao concurrent anao marina sady izo ka tsy mahazo menomeno ny tompo be mpifaninana be ny tiany olona PDG mpanakarena mandeha be mibizina tsisy afa-tsy eto amiko no mividy ena ny olona dia ny ambony rehetrarehetra mipitrapitra tadidio ty rehefa nitady ianao ho fitahiana dia nidikan'izay efa fantatrao fa misy fahavalo ao anatin'le Pâques hoy ny tenin'i Jesosy mandra-panaovako ny fahavalonao ho fitoera tongotrao fa tsy ny teny mihitsy izy hoe mandra-panaovana ny prêt-à-pot aminao ho fitoera tongotrao enoy tsara tadidio ty mivonona ianao andohan'ny vidiny